dia hitohaka aminao le loha rano tsy mety rihitra indray izay tompo, mitenena miasa mandresy lahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Matio toko 4:20 andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:20 ny vakiana teo no ifotoran'ny afatr'Andriamanitra ho anao indray amin'izao alahady natokantsika ho jobely ny mpandray ny fanasan'ny tompo izao. Ny firaisana latabatra amin'ny tompo, izany no hevitra bandinitsika amin'ny alalan'ny Matio toko 4:20 io. Ndreto ary fahamarinana vitsivitsy. Voalohany, tena mila fanomanana ny fandraisana latabatra amin'ny tompo. Tena mila fanomanana ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Hitantsika amin'ny andininy 7:70 nanontany an' Jesosy ny apôstôly hoe aiza no tianao hanomananay ny fanasana. Dia namaly Jesosy Kristy, nanondro toerana. Ay moa Jesosy Kristy efa nanomana mialoha ny fon'ny tompotrano mba handray izany firaisana latabatra amin'izany. Dia nanaiky mora foana io olona io rehefa nanontaniana fa tsy nisy ady hevitra akory. Mila fanomanana mialoha ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Ry diakona malala, tena tsy maintsy manomana mialoha isika. Raha tsy izany tsy misy fandraisana fanasan'ny tompo tanteraka eto. Rehefa tara isika diakona dia hisy fiatraikany amin'ny fiainan'ny fiangonana, raha tsy lavoravo izany tsy maintsy nisy fiatraikany amin'ny fiainam-panahin'ny kristianina. Ry mpandray ny fanasan'ny tompo, tsy maintsy miomana mpanahy isika vao tokony hiara latabatra amin'ny tompo. Novakena tamintsika teo ny Korintianina 2:20 andininy 7:20. Na zovo nomenana ny mofo sy misotro amin'ny kapoakon'ny tompo amin'ny fanahy tsy mendrika dia ho meloka amin'ny tena sy ny ran'ny tompo. Tena mahameloka. Mila fiomanana. Ry tanora tonga taona, ry lehibe mbola mangatakandro, zavatra sarobidy, ary mila fiomanana mialoha izany amin'ny latabatra amin'ny tompo izany. Midira katekomenina amin'izay fa fantatro ny tompo izay mahasoa anao ary miantso anao izy. Inona ny fahamarinana faharoa? Manampy antsika ahalala ny fahotantsika ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Manampy antsika ahalala ny fahotana aty anatintsika aty. Teo ampiraisana latabatra tamin'ny tompo teo ny apôstôly no miteny mahitsy Jesosy ny andininy 1:20. Lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo no hamadika azy. Ilay hamadika azy nefa tsy nitsotra taminy akory, fa voajereny dia fantany ny any am-pomangina. Fanaontsika ihany moa indrindra ty amin'ny tany mandroso atiny hoe manao bilan général mba ahitana meloa izay mety ho aretina tsy fantatsika. Satria mety mbola efa mipotra tsikelikely izy ihany fa tsy tena mbola misy fambary aty ivelany, na manao analizy farafaratsiny. Inona moa ny anton'izany? Mba hisorohana ny hoe efa misy zavatra ratsy niforona ane aho, ka sao dia efa tena sarotra sy manahirana vao hoe hitsabo, sao dia tara loatra. Mety efa fahafatesana aza ny tonga. Ary tsara mihitsy izany toetsaina izany. Tsy hafa amin'izany izao ataon'i Jesosy zao hoe isaka mira latabatra aminy ianao dia mbola mahery no ny sikanina sy izay fitaovana everitsika matanjaka be ny tompo mibitsika mangina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Mbola misy amin'izao aminao tandreny fa tagotratra'izao ianao. Ary izany no nataon'i Jesosy tamin'ny mpianatra indrindra tamin'ny Jodasy io. Zay ilay zava-dehibe. Sika raha-mpandray fanasan'ny tompo, rehefa maheno izany bitsiky ny fanahy izany eo ampiraisana latabatra aminy ao, dia tokony hanao ny antsoina hoe examen de conscience ho teny frantsay. Atsoa ihany fananao an'izany avokoa ny apôstôly. Da tsika amin'ny andininy 2:20 izany, sao dia mba za zany ry tompo, za ve zany ry tompo. Tanao araka izany
Ny tompo tsy mandray hoe fombafomba fotsiny ny firaisana latabatra aminy, fombafomba liturjika tsia, tena manararoatra izy hoe manoro anao tandremo fa mbola misy amin'izao aminao. Araka izany tena tompo tsoa atsika ny mray latabatra amin'ny tompo, manampy atsika andiny tena mba tsy hamita tena. Eny afaka ame tsara velatsia sika samysika, efa nandray sika samysika aza dia omeny ny tompo fahendrena ihany milaza mahitany hoe tena ame tsara velatsia ty olo ty zany, fa ny tompo tsy azo fitahana. Io miteny mahitsy io satria mpamantatra ny fo sy ny fo. Fahamarinana fahatelo, manampy atsika hialy amin'ny fahotana izay manimba atsika ny tompo isaky ny mray latabatra aminy isika. Manampy atsika hiala amin'ny fahotana izay manimba atsika. Zereo Jodasy eo amin'ny 5:20. Ary Jodasy izay namadika azy dia namaly ka nanao hoe izao va zany raby eo? Dia hoy Jesosy taminy, voalaza anao. Jesosy tsy nanafina, voalaza anao. Inona ny dikan'izany? Mbola tsy tanteraka le famadianao ataon'ny Jodasy eo dikan'izany dia hoe mbola afaka mibebaka ianao, mbola afaka mandahany zany ianao. Fa tsisy misoratra mihitsy milaza hoe voaozana fa tsy maintsy Jodasy no amadika. Raha mamaky tsara le textsika, na ny fiampangan'ireo longo ampisaona dia efa ampy izay ny ampanganan'i Jesosy nanameloana azy ho faty, na namadika azy Jodasy na tsy namadika azy. Fa nomena chance Jodasy tahaka atsika rehetra mba hibebaka, kanefa tsy nataon'izany. Ratsy ny hafaran'ny fiainana noho ny aveo fantatsika izany. Raha tokony hifony izy namono tena ny nataony. Ry mpandray ny fanasan'ny tompo, omen'ny tompo fomba ahazona miavao hatrany isika isaky miray latabatra aminy. Tadio fa ny tena mpandray ny fanasan'ny tompo dia mahatsiaro hoe mitombo ara-panahy isaky ny miray latabatra amin'ny tompo. Mahatsiaro hoe miatsara ny fihavanany amin'ny tompo. Misy dinika manokana tahaka izao ataon'i Jesosy amin'ny apôstôly izao, mba tena hananantsika fiadanam-po fa tsy fanamelohan-tena tahaka ny ataon'ny Jodasy. Fahamarinana manaraka, mampaharitra atsika amin'ny fanarahana ny tompo izao firaisana latabatra aminy izao. Tadio fa mafy be ny zavatra ho sedrain'i Jesosy sy ny mpianatra tao aorianan'io alakamisy hariva alina io. Vita le fandraisana fanasan'ny tompo, vita le vavaka, teo no manomboka ny fisamborana, teo no manomboka ny fanenjehana mafimafy kokoa sy ny fanameloana rehetra. Nefa ampy hery ny tompo. Eny, ny apôstôly koa aza amin'ny ankapobeny noho ny firaisana latabatra amin'ny tompo, izany hoe firaisana dinidinika manokana amin'ny tompo amin'ny alalan'ny vavaka. Dia reo ny apôstôly satria naharitra avokoa. Reharehan'ny fiangonana kristianina voalohany, ahafantatsika tsara vao manomboka an'io fiangonana voalohany tamin'ny Pentekosta, ny firaisana latabatra amin'ny tompo sy ny fitoniana ny tenin'Andriamanitra, zany no fototra. Zany no fototra. Ka revana malala te ilazanao hoe zany mpandray ny fanasan'ny tompo zany dia no jerevana ny tanjaky ny fiangonana anankiray. Arakaraka nisan'ny mpandray ny fanasan'ny tompo no ilazana hoe matanjaka sa tsy ilay fiangonana. Ary amin'izay no maritana hoe firy zany tokony misy amin'ny diakona, ahoana zany no tokony adidy apetraka amin'izy ireo. Ianareo no andra ny fiangonana. Ka raha ianareo tsy matanjaka ara-pinoana, raha ianareo no manao tazan-davitra, dia ho reradreraka ny fiangonan'Andriamanitra ary anadinana antsika izany. Zany dia miteraka fanontaniana amiko sy aminao, sika mpandray ny fanasan'ny tompo izay manao fanekena, mahazo tombovory tokoa ve isika? Sa rehefa fivoriana dia mandositra? Isika izay niofana nandritry ny katekomenina, tena mba mirosaka ny amin'ny sampana sy ny fikambanana ve? Mampiatra izay nampianarina antsika araka ny fanekena izay natao? Mandony adidy ny ara-bola tokoa ve ny mpandray ny fanasan'ny tompo? Manontania hoe mipitahiry vola ny sekreterany vola? Mandony adidiny tokoa ve isika? Nefa nanaovantsika fanekena izany. Ho adinon'ny tompo amin'izany isika rehetra. Ary
fahalemena sy fahotana zany no fahotana tsy ny ratsy vita ihany fa ny tsara zay tokony nataonao nefa tsy nataonao, ary isika mampandray dia nanao fanekena izany farany. Mahampitombo antsika ara-panahy ny firaisana latabatra amin'ny tompo, mahampitombo antsika ara-panahy. Inona moa no mampivavaka antsika? Inona moa zany hoe finoana zany? Fanantenana ny zavatra izay mbola tsy hita hoy ny Hebreo 12. Ary zany no mampiavaka antsika amin'izao tontolo izao. Isika mino ilay tsy hita. Amin'ny alalan'ny firaisana latabatra amin'ny tompo dia asaon'ny mahita sy ny fandray amin'ny tontolo tsy hita maso isika. Vao manomboka fotsiny ny fandraisana io dia miteny ny mpitarika hoe izao sakarameta hita maso zao dia natao ampatsiahy antsika an'Andriamanitra izay manatrika antsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary raha ilay famantarana ny mofo sy ny divay dia misy hevitra ambarana, tsy ilay mofo hostia tena zava-dehibe, na ilay divay na ho divay io na ho jeu io, fa ilay zavatra ambarana zay ilay mahasaim-bolona azy. Tatsika amin'ny 520 ka hatramin'ny 720 zany. Ary raha mbola nihinana izy ireo dia nandray ny mofo Jesosy ka nisaotra izy, novakiny ka nataony ny mpianatra roa izy, ray soany ho tiany tenako. Ary nandray ny kapoaka izy ka noho ny efa nisaotra dia natolony ka nataony hoe sotonareo rehetra ity no rako ny amin'ny fanekena vaovao zalatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloko. Inona dikan'izany ry havana? Ilay hevitra ao ambadika ilay zavatra tsy hitan'ny mason'ny mofo ny tena ampitodiana antsika rehefa mirary zavatra amin'ny tompo isika. Ny mofo mampatsiahy inona? Ny tenan' Jesosy Kristy. Fa ngaha tsika nahita maso amin'ny tenan' Jesosy Kristy, tsika anisan'ilay taranaka tsy nahitan'izany, fa mino izany isika noho ny finoana tena antsika. Le divay dia mampatsiahy ny rano. Inona moa ilay rano ambary eto? Ngamotsika hoe misotro ran'olona ilay tena hevitra raisina ara-baky tena. Fa ny rano moa manambara inona? Aina rehefa tsy misy rano ao anatsika ao, fantatrareo any rehefa hoe sanatria misy olona accidenté ka be dia be ny raha very dia maninona? Mety ho faty. Raha egaly aina dikan'ilay hoe nandasaka ny rano teo ambony azy fijaliana, nandasaka ny ainy dikan'izay. Izay ilay hevitra toa tsy hitan'ny mason'ny mofo zany, zany no ampiaonina amintsika ao anatin'ny firaisana latabatra amin'ny tompo. Raha fehezina tena mampifandray antsika bebe kokoa amin'ny tompo ny firaisana latabatra aminy. Manjary tena mitombo tena antsika ilay tena ilay hoe fitiavana sy fiankinana amin'ny tontolo ara-panahy, dia ilay Andriamanitra tsy hita maso nefa mampiseho ny fitiavana. Mampitombo ny finoantsika. Ary io hitahiriza amin'ny tompo antsika mandrapiavo ny any amin'ny rao lanitra. Io no anisan'ny nanomezan'ny tompo baiko. Atray ny mahasakramente azy. Izao no ataovinareo fahatsiarovanahy. No oviana no manao izay ianareo na oviana. Ary ho ataonareo zany mandrapiavoko indray. Izay maharitra amin'ny raha latabatra amin'ny tompo zany no ahita ny fivariana amin'ny tompo. Fa bebe ihany averiko. Izay atao hoe ray promotion raisina tamintsika izay. Mifararaka andalana satria tsy tena tafaray amin'ny tompo. Isika rehetra koa mba tsy ho fahazarana fotsiny fa tena hitombo ara-panahy amin'izany firaisana latabatra amin'ny tompo izany. Amen.